Ry havana ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hiaraka hivavaka ary isika ry havako, ry Tompo rainay any an-danitra ao, ianao no nahary anay tao amin'i Jesoa Kristy ary nahary anay ho amin'ny fiainam-baovao. Ary izany fiainam-baovao izany koa dia asehonao aminay isan'andro. Koa amin'ity andro izay mbola tsy nidiavinay ity, dia misy mahatoky izay ry Tompo, fa hanao zava-baovao hatrany amin'ny fiainanay koa ianao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Amin'ity an'io ry havana dia andihy ny filazantsara araka ny Jona, toko 9:7-11 no hijerentsika indray ny lohahevitra hoe an'ny Tompo ny fahefana. Rehefa nentina teo anatrehan'ny Pilato governory i Jesoa, dia nanontaniany hoe avaiza moa ianao? Fa tsy niteny i Jesoa. Somary tezitra i Pilato ka niteny hoe manam-pahefana andefanao aho ary manam-pahefana hanombo anao amin'ny hazo fijaliana koa. Fa vao maika hentitra ny tenin'i Jesoa, fa tsy misy olombelona manam-pahefana aminy raha tsy nomena azy avy any ambony izany. Hitantsika amin'izany fa tsy misy manam-pahefana amin'i Jesoa na raha hitarina dia amin'ny fiangonana, amin'ny kristianina raha tsy nomen'ny Tompo azy izany. Ary ny Romanina 7:1 koa dia milaza fa ny manam-pahefana eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia mbola Andriamanitra ihany koa nanome azy. Noho izany ireo manam-pahefana rehetra dia tsy mahazo mihevitra ho tompon'ny fahefana, fa pindrana avokoa izy ireny. Ny fahefan'ny tompon'andraikitra rehetra, na ao amin'ny fiangonana izany na ao amin'ny firenena, dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Noho izany dia raisina amin'ny fanetretena ary entina hanomezam-boninahitra azy. Entina koa indrindra hanompoana sy hanaovana izay mahasoa sy mahatsara ny vahoaka tsirairay avy. Ry havana, hoentintsika mambavaka izany mba ho tanteraka ao amin'ny fiangonana ary mba ho tanteraka ao amin'ny firenena ihany koa. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa nampianarinao anay indray amin'ity anio ity fa tsy misy manam-pahefana aminao ry Jesoa Kristy. Tsisy manam-pahefana amin'ny fiangonana ihany koa, ary tsy misy manam-pahefana amin'ny kristianina, ary indrindra amin'ny vahoaka koa amin'ny tany sy ny fanjakana raha tsy nomen'ny Ray, raha tsy nomen'ny Tompo azy izany. Koa mivavaka izay ho an'ny manam-pahefana rehetra mba hatahotra anao ilay nanome ny fahefana ry Andriamanitra, ary indrindra ampiasa ny fahefana nomenao azy amin'ny fanetretena, hanomezam-boninahitra anao Andriamanitra, ary indrindra entina manasoa ny olona, entina manasoa ny vahoaka, entina manasoa ny mpiara-belona. Irina isy angatahanay aminao amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ry havako, ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.